Cette Papamobile, fruit de l'ingéniosité et de la laboriosité du peuple malgache, est un symbole fort et un message d'espérance pour tous. En effet, les voitures Karenjy ont vu le jour dans les années 80. Je pense que le pape François sera très content de saluer le peuple malgache de la Papamobile Karenjy, dont la réalisation a permis de faire travailler des personnes nécessiteuses. Ty papamobile ty moa zany base mécanique na mazana 2 efa hitantsika eny an-dalana reny 4x4 le izy moteur Peugeot 1.6 litre HDI dia ny modification rehetra zay nangatahany Vatican zany nataona avy tao amin'ny Karenjy zay hitantsika eto fa misy dispositif de sécurité miresiny ahafahana mitondra ny papiray masina amin'ity tomobile ty 10 volana olona 5 ny niasa tamin'ny ty papamobile ity. Mijanona eto Madagascar ihany satria fananantsika malagasy rehetra izy io ary misy visity azo atao ny tomobile io an'izay olona te hijery an'izy akaikikaiky aorianany fandalovan'ny Papa François.